Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika ry sakaiza tiana namana tsy fohy any amin'ny toerana maro isan-karazany any. Ianao ne dia handray ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Torohevitra ho an'ny tanora sy ny zanaka no ampitaina amintsika androany. Isika rehetra moa zany dia aoka ho tadidy fa samy zanaka daholo satria misy olona foana zoky ray aman-drenintsika izay tokony omena ny haja sy ny voninahitra atolotra azy. Kolosiana 3:20 manao hoe: ianareo zanaka, manekeny ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa ankasitrahana ao amin'ny Tompo izany. Ianareo zanaka, manekeny ny ray sy ny reninareo amin'ny zavatra rehetra. Io zany dia tsy misy hoe mialatsiny exception. Eto tsy mankasidy, tsy mankatony dada sy neny, fa dia vingavingaiko tena tsy mahazo manao an'izany ianao, fa fitahiana ho anao no mankatony ray aman-dreny. Indraindray tsika ray aman-dreny vokatry ny zanaka efa mba nahitahita fianarana ambony tena mamingavinga, manao tsirambina, miala maina, menamenatra fotsiny, mipiripirina hoe zany ve nataon'ireto tanora reto, zany ve nataon'ireto zanako reto. Ny zanaka tsy manaja ray aman-dreny ary manao tsinotsinona ny torohevitra sy ny fampianarana dia tsy manana anjara any amin'ny lanitra sy ny tany vaovao. Ny zanaka tsy mpankatoy ray aman-dreny, eny fa na dia tsy ao anatin'ny fiarahamonim-pivavahana aza, dia tsy hanana anjara ho voavonjy. Tena mavesatra zany raha lasa ena-bavy malala, mavesatra dia mavesatra. Tsy ho zanaka lahy sy zanaka vavy mpikomy, tsy mpankatoy na tsy mahay mankasitraka any amin'ny tany vaovao izay nodiovina, fa zanaka mahay manaja ray aman-dreny. Raha tsy mianatra mankatoy sy milefitra eo ambanin'ny ray aman-dreny dia nizao isika ry tanora malala, dia tsy hahay hankatoy sy hanaja na oviana na oviana. Raha mbola io tokantranon'ny ray aman-dreninao ianao, ry tanora malala, ny anjaranao dia ny mankatoy, mihaino ny teny dada sy neny. Indraindray ny tanorantsika be argument be famaliana be. Indraindray koa mahita ny fahalemeny ray aman-dreny, ara-dalàna zany, dia lasa ohatrany hoe maniratsira sy mamingavinga ny ray aman-dreny. Tsia, afatra ho anao ry tanora malala. Tandremo, na dia tsy mahay fianarana azy dada sy neny, na dia mavomavo azy ireo ray aman-dreny ireo, ny anjaranao mankatoy an'ireo ray aman-dreny. Misy tantara anankiray izay ao amin'ny Baiboly, i Abrahama sy Isaka, hitondra azy atao fanatitra. Nandeha i Abrahama sy Isaka nentina hanao fanatitra. Abrahama zany le dadany efa mahafantatra hoe ity zanako ity ho vonoiko, atao fanatitra satria izay mibaiko n'Andriamanitra. Dia nanaraka Isaka, nandeha Isaka, nandeha. Efa tonga eo akaiky ny tendrombohitra hamonoana ny ondry atao fanatitra, gagagaga Isaka. Kako, ity ny antsy a, ireto ny kitay, ity ny afokasika, fa aiza kosa ny ondry atao fanatitra e? Dia hoy izy Abrahama, ndao ihany tsika andehanaka fa Andriamanitra no mahita. Eo amin'ny fotoana efa vita mihitsy ny latabatra hamonoana ny fanatitra, efa vita ho vonoana ny fanatitra, efa vita ao ny afo efa ampirehetina ny kitay andorana ny fanatitra. Aiza ny atao fanatitra hozy Isaka? Dia niteny tampitiavana i Abrahama, ianao no atao fanatitra, ho vonoiko atao fanatitra. Mba namaly ve Isaka? Tsia! Nanaiky Isaka, nefa dia miatra manainy zao ny fahafatesana. Izy nanampy an'ilay lay antitra hamatotra ny tanany, hamatotra ny tongony, ary natory teo ambonin'ny fatana, andoroana sy hamonoana azy atao fanatitra. Raha tanora amin'izao fotoana izao re zany mitratra an'izany, hanaiky sa tsy hanaiky? Ry tanora malala, mila mankatoy, ary tsy maintsy mankatoy raha tsy te hanenina sy tsy te hahita fahavoazana. Mankatoy ny dada sy neny, mankatoy an'Andriamanitra. Ahoana ary ny toe-javatra mitranga raha ohatra ka hoe misy toe-javatra ahafahantsika tsy mankatoy ray aman-dreny? Tsotra ihany. Andriamanitra no tokony hoe kena mihoatra noho ny olona. Rehefa mitarika antsika tsy hankatoy an'Andriamanitra, zay tsika vao manao fanamariana. Ary tsy hoe mamingavinga na maniratsira, fa ampahendrena no anoherana ilay hevitra diso satria tsy mankatoy an'Andriamanitra. Inona ny fanapahan-kevitra? Amin'ny Korintana 2:7-8, mivoa aminy ianareo ka misy-raha aminy Jehovah, ary aza manendry ny zavatra tsy madio, fa izao handray anareo ary nyray anareo aho, ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy. Aoka hialana ny toetra tsy mankatoy manomboka androany, fa ozina mandrakizay
ny tsy fankatoavan'ny zanaka ny ray aman-dreny. Voarainao ny hafatra, ho tonga ao am-ponao ary handray fanapahan-kevitra ianao hivavaka isika. Misaotra Tompo fa afatra mafonja ho anay tanora, ho anay zanaka ny nomena androany. Tsy maintsy mankatony ray aman-dreny izay ireo zoky olona, ireo mpitarika, ireo mpitondra anay. Ome hery zay mba ankatoavana an'izy ireny, na de mafy aza izany mba ho zaza endry tanora mpankatoy izahay. Ka ho anay ny lanitra, atokana ho anay ny fiainana mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.